misy edraolana ireo mponina atao amin'ny tanàna ny nosy magnitsy ity rehefa miakatra ny ranomasina no ny fahasimban'ny fivoloha miaro ny tanàna ity. Raha ny zava-misy dia mamaha ny olan'ireo mponina mipetraka amin'ny sisin-dranomasina manamorona ny faritra Andaboy ny orinasa Base Toliara. Araka izany dia novalian'ny orinasa Base Toliara ny fangatan'ireo mponina ato nosy magnitsy Fokontany Besakoa ka raikitra ny asa tana maro ho fanarenana vonjimaika ity fefoloha ity ho fitsinjovana ny mpiarabelona. Nandray anjara tamin'ity asa tana maro ity avokoa ireo nanohitra ny tetikasa Base Toliara teo aloha sy ireo mankasitraka ny tetikasa, midika izany fa tsy manavakavaka na iza ny orinasa Base Toliara. Miala kilometra raiky eo an'ny torapasika Andaboy tany misy antsika enany toy. Araky fahajerevantsika azy zao mitohy ny fagnatanterahana asa sosialy zay ataon'ny Base Toliara. Ty raha ty zany fanamboaran'ireo fokon'olo reo fa fasika avao ro atao ao zany adongodongo ao dia tsy mahatanjaka riaky igny. Ka lafa asoro riaky igny militsy an-tanà toy, militsy an-tragnon'olo manimbasimba ny entan'olo. Ka mba hialagna amizay zany dia nangataky ny Fokotany Nosy Magnitsy Tantsoroky baka Base Toliara hagnamboarana ladiky toy hagnamafisagna azy. Zay zany le asa atao eto enany toy, natao asa tagna maro satria nagnenky zany Base Toliara hagnome Tantsoroka dia nagnampy ara-pitaovana ara-bola nagnatanterahana ty asa tagna maro ty hagnamafisana ny ladigny Nosy Magnitsy toy zany. Raha ivina dia tamin'ny volana Janoary 2024 lasa teo no nampahafantaran'orinasa Base Toliara fa hamoarana hatao matanjaka ity fefoloha ato Nosy Magnitsy ity. Eo am-piandrasana izany anefa dia tsy maintsy natao ny fanarenana vonjimaika ho fiarovana ny tanàna. Ny tena eritreritra zany dia hoe tena ho amafisina tanteraky ty ladigy ty zany ary tsy hoe asa tagna maro manahaka an'izao ro hanaovagna azy fa tena orinasa na hoe entreprise goavana mihitsy ro hagnatanteraka azy. Fa io moa zany mbola vao fanadadiana aloha no atao étude. Zany hoe ny étude zany mahakasika an'io no efa natao ary efa vita dia miandry ny vokatra zay étude zay zany. Rehefa mivoaka io étude io zany dia hodinihiny mpanapa-kevitra ao anatin'ny Base Toliara dia aorian'izay zany vao ho fantatra hoe manao akory ny ho fagnatanterahana azy. Amin'ity asa fanarenana vonjimaika ity dia gony feno fasika no alahatra eto mba hisakana ny ranomasina tsy hiditra ty an-toeram-ponenana. Ka le mankasitsaka anao zahay lahy ya Base Toliara amizao hetsika taonao aminay zao lahy. Fa mba engane mba hitohinjaiky zao asa tana maro zao satria maro zahay vehivavy ananiky to tsy mananasa. Maro ty lelay tsy mananasa. Njinja tianay ho tena ho anabo so la dignay ty satria lafa misy ty ora. Polisi iny militsy riaky iny le tena ampo tanà toy le militsy anaty trano. Fa nefa henaniky zao mbo anisany tampany voalohany njinja zao. Fa mino zahay fa io ohatsy zao ty atao Base Toliara aminay. Ary tena maneho fitiava aminy koa zay satria fitiava nasehona aminay dia anehona fitiava koa Base Toliara. Enjato ireo mpiantsehatra ao anatiny ty asa tana maro fanarenana ny fefoloha ato Nosy Magnitsy ity sandaina vola 7,000 ariary isan'andro isam-batan'olona ao anatiny 5 andro. Manahirana ny mpampiasa lalana sy mampikorotana ny fifamoivoizana eto Toliara ireto lavadavaka maro ety ampivoan-dalana ireto. Manoloana izany dia tsy nijery fotsiny ny orinasa Base Toliara sy ny komina ambonivohitry ny Toliara fa niroso amin'ny fanarenana sy fanentsenana ireto lalana simba ireto ho fitsinjovana ny mpiarabelona. Zao asa zao raha mahatadidy itsika nisy ny fanaovatsonia teo amin'ny Base Toliara sy ny komina ambonivohitry Toliara voalohany. Izao asa zao tsy fanombohany akory fa efa nisy reo asa ny sesisesy maro lany natao teto atapitaranany Toliara miaraka amin'ny Base. Ny Base araky ny fahafantarantsika azy dia orinasa matanjaka lehibe zay hanao asa fitrandrahana ato amin'ny faritra Tsimandrefana. Anatin'ireo kominy anaky 5 iasan'ny Base i Toliara voalohany. Ary ny fomba fiasan'ny Base moa zany hatramizay dia mifototra amin'ny asa fanatsarana sy tantsoroka atao amin'ny kominy izay iasany. Anatin'izay zany zao asa ataotsika zao. Eto aho dia mitondra fisaorana lehibe ho an'ny orinasa Base satria zao tantsoroka ataon'ny Base Toliara amin'ny kominy urbaine Toliara zao dia manamora sy manamaivana an'ireo asa zay hita fa de mavesatra tokoa iantsorohany kominy Toliara de mankasitraka mimaromaroany tahaka ny Base. 4,700 metatra toradroa ireo lalana simba hasiam-panarenana eto atapitananany Toliara ny vohitra. Ny orinasa Base Toliara no manoha anara-bola ity asa ity. Base Toliara ao agnatin'ny bokin'andraikitsy dia mivonona hanatanteraky
asa sosialy maro isan-karazany ho tantsoroka amin'ny fanatsarana fiainam-piarabelona ao agnatin'le commune 10 asany reo. Agnisan'izay ty asa raiky zay jerisika eto henaniko toy. Asa fanampena andreo lavadavaky amin'ny araben'ny tanànan'ny Toliara zay iara-miasa amin'ny commune. Ka regny zany ro nagnomezan'ny base Toliara tantsoroka ny commune ho tampena. De mazava ho azy moa zany misy koa ny entreprise avy eto an-toerana magnatanteraka azy zay. Fomba fiasa tafiditra tsara anatin'ny fomba fiasan'ny base Toliara satria raha ohatra hoe haka entreprise hanao asa ny base Toliara dia entreprise avy eto an-tanàna no alainy. Mbola tsy hijanona eto koa le izy fa mbola misy koa asa hafa zany ankoatran'izao hatao amin'ireo commune 10 reo ho fanatsarana fiainan'ny mpiarabelona zay. De hoe izahay rehefa misy ny asa atao dia tsy maintsy miara-miasa foana amin'ny fitondram-panjakana. Ka zao asa zao zany mahakasika ny ampahany kely amin'ny RN7 satria amin'le fanombohan'ny RN7 zany mandram-pivoahany any amin'ny tanàna somary misy lavadavaka maromaro ka agnisan'ny tampenana koa zany regny. Ka noho izay anton'izay zany dia nangataka zahay fahazoan-dalana avy amin'ny direction régionale ny travaux publics mba hafahana manao an'izay asa zay. Ka dia efa azonay zany fahazoan-dalana io dia mazava ho azy afaka azo atao am'izay zany le asa. Efa misy ny ampahany vita amin'ity asa fanarenan-dalana eto Toliara renivohitra ity amin'izao fotoana izao, izay efa ampiasain'ny mpitatitra sy ny vahoaka mpampiasa lalana rehetra. Efa tsy maharaka ny ponina eto Belalanda intsony ny rano ampiasaina amin'izao fotoana izao ka izay no nahatonga azy ireo nanao fangatana tamin'ny base Toliara. Voavaly amin'izao fotoana izao ny etaeta n'ireo ponina eto Belalanda ka efa natomboka ny fanaovana forage mba hahazoana rano fisotro madio. Ny forage moa tena ilana eto Belalanda eto satria zahay mila rano. Satria laha ny vahoaka Belalanda zao sahira amin'ny resaka rano. Ka raha tonga ny base Toliara hanome rano hasoavo ny vahoaka zay. Izay ny fampandrosoana ilay io, mila rano, mila jiro. Lasa ty forage ty tokony alefa koa ty jiro koa fa mikaikaina ny vahoaka ty Belalanda na dia akaiky Toliara aza. Ny zavatra efa natao ny asa sosialy tsy misy maharatsy azy aby hatram'izay fa tokony alefa avao ny asa sosialy atao. Mila zany zahay nan'izao asa tanamaro rey fa tokony hatao ony satria fa vita lista iaby le olo tamy asa tanamaro rey ka mianjy zahay. Avy rano ty nan'izao mino fa rano fisotro madio mankasitraka zahay, mankasitraka ny base Toliara ary mankasitraka koa ny président Andjirajoely satria miara-miasa amin'izao foto-drafitrasa hatao eto amin'ny commune efatsy zao. Efa nisy moa ny fankatoavana avy amin'ny solon-tenam-panjakana ity fotony sy fahazoan-dalana avy ny ministeran'ny rano mialoha no nanatanterahana izao asa fametrahana foto-drafitrasa famatsia-drano fisotro madio izao. Tena falifaly zahay mahitaka ny forage atao a Belalanda eto satria zahay mijaly rano, sahira zahay maninto rano amin'ny vovo reo. Indrindra fa jareo lafa mantsaka mandika lalavato roy la tena falifaly zahay mahitaka ny forage tiky. Misaotra ny base Toliara zany na nisy forage amin'ny eto fa tena ilay tokotokoa io forage io. Tafiditra ao anatin'ny asa sosialy ataon'ny orinasa base Toliara izao famatsia-drano fisotro madio ho an'ireo mponina ety anivon'ny commune voakasika mivantana amin'ny asa fitrandrana ao ataon'izao. Dia faly zahay satria nimeny base forage ela nandinisa azy zay dia nahazo raha tia rano tia zahay dia mahafinaritra anahy satria zahay ranom-bova avao ry aina eto na dia misy aza satodo aitike mata antenantenandala dia mahatoky koa zahay Belalanda satria no fandenay base koa mba hiasay tiana ay na ty zay ay na ty zoky ay aza arakarake faritsy misy azy samby tanjifa azy zany amin'ny asa zay. Ela be zay androany tonga eto ka ho vita soamantsara mba handena io pompi aitia rano madio fisotro. Forage misy 50 no ataon'ny orinasa base Toliara enanivony ireo commune efatra voakasika mivantana amin'ny tetikasa ao anatin'ny distrika Toliara faharoa, Belalanda, Maromiandra, Ankilimaliniky ary Tsiantsiha amin'ity taona 2024 ity. Natao izao mba ho fitsinjovana ny mpiarabelona eo amin'ny famatsia-drano fisotro madio sy hanondrahana tanimboly eny amin'ireo toerana sahirana vao mahazo rano.